tsy maintsy midina ny vidin'ny PPN ary dia miala raha tsy tanteraka izany. 5,000 ariary ankehitriny ny centaine euro iray, 2,7 kosa izany amin'ny fotoana sy izay heverina ho fanamby nentina Andriamatoa Jetson Jean-Jacques. Nitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy no antom-pisiny aminy dia sakrifisy ho azy ireo ny fandrotsahana ilay 200 tapitrisa ariary. Ny tanjona dia nanavitra ny Madagasikara. Notron'ireo mpanaradia azy ity kandida ny fahefa-mividy ity ny 2 septambra nanatitra ihany koa ny antotan-takatasy ny teny amin'ny fitsakana avy momba ny lalam-pandrenana Andriamatoa Jetson Jean-Jacques. Tahaka izao ny valiteny manoloana ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety. Napetraka candidature ny candidat ny fahefa-mividy. Efa napetraka koa ny fametraha-pialana mialoha miteny hoe raha ohatra ka février 2024 tsy midina amin'ny ampahefany vidin'ny PPN, vary, menaka, lafarina, ny siramamy, vidin'ny solika rehetrarehetra, vidin'ny zezika, vidin'ny kubota. Raha vao tsy midina amin'ny ampahefany ireo dia miala ho azy esorony ACC. Fa tsy hitrango izay satria didim-panjakana fotsiny mandidy sy manapaka fa manomboka amin'izay fotoana izay. Tsy 5,000 ariary tsony ny euro fa 9,990 dia midina amin'ny ampahefany vidin'entana rehetra fanavakirenany dia tratra ilay fanampy. Io zay tsy mizara volo, zay tsy mizara t-shirt, zay mizara fanantenana ho an'ny malagasy. Azo atao mametraka fiainana vaovao eto Madagasikara amin'ny fomba mahery-vaika sy foezaka. Février 2024 midina amin'ny ampahefany any vidin'ny PPN sy ny rehetrarehetra. Rehefa avy eo azo atao 3,000 ariary dia mahazo trano ny malagasy tsirairay. Ka raha vao 3,000 ariary dia mahazo trano dia hivitrika ny daontsika miasa ny tady olona fa tsy olona ny tady asa. Zay apiditra fonctionnaire be dia be eo amin'ny ray tapitrisa ohatra sy ny fonctionnaire tamintsika tsy ampy 250 000 monja tsisy ray isan-jatony ponina. Tokony any amin'ny 500 raha vao 500 mampiditra fonctionnaire amin'ny ray tapitrisa zany tsika. Fram sy ny contractuel rehetrarehetra tonga dia atao mpiasa mpanjakana, mpiasa amin'ny fokotany, hitombony mpiasa amin'ny fokotany satria ireo ny akaiky ny vahoaka, mpiasa ny district, mpiasa ny commune, tonga dia lasa fonctionnaire. Dia mampiditra mpampianatra tsy raziky ny ray hetsy 100,000 miasa mitady olona fa tsy olona mitady asa ao anatin'ny fotoana fo zay. Manomboka ny 2024 iny dia hitanareo zany hoe miasa mitady olona fa tsy olona mitady asa raha lany ny candidat ny fahefa-mividy molainy malagasy. Iny 1,200 millions d'ariary iny sakrifisy iny ho anay. Zay rery no tsy tonga dia nahita ny mora. Fa ireo candidat rehetrarehetra efa atao amin'ny fitondrana nge manana ny UPDB natao amin'ny club milliardaire io. Fa ny anay anafitra Madagasikara ny anay tanjona. Zay nahatonga anay tsy naitsy ny latsaka. Zay fa miteny fa ny hevitry ny FM malagasy tsy maintsy misy mitondra satria efa nomeny io tamin'ny andron'ny CST 80% ny CST fa nanaiky foanana limity akarina sandam-bola olona rolona nakana. Efa nomena fitondrana io amin'izao fotoana izao. Efa heritaona nakatiny efa niteny hoe meko azy ny antony namezana azy tsy fitiavana azy manokana fa fitsonjovana an'ilay vahoaka malagasy alao vita heritaona mialoto zay androany vao vita. Dia efa niteny tamin'izay raha tsony fitondrana aho anao an'io ka tsy vitako azo nygadraina. Zany antoka ho daholo an'ilay vahoaka malagasy hoe tsy resaka ambava fotsiny io fa manomboka androany io resaka taratasy mipetraka aty amin'ny resaka taratasy mipetraka aty amin'ny ACC. Laso asehoko anareo le taratasy ahitanareo azy. Tsy resaka balarory io, tsy balarory io. Taratasy mipetraka ara-panjakana. Ny asa iko manao an'io moramora be mihitsy manao an'io. Dito-panjakana fotsiny manapaka fa tsy 5,000 tsony ohatra ny euro fa 9,990 ampahefany. Ny amin'ny fitenyko azy dia za tsy manaiky raha olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy no milatsaka. Tsy manentsika an'izaniza fa ny tena marina rehefa tena raha zoviana ngeo mety tsy izy rery no tsy tokony afaka milatsaka. Ny olona rehetrarehetra naka zom-pirenena vahiny antsitrapo efa majeur tokony tsy tafiditra. Fa ny problema rehefa maka ny certificat de nationalité any amin'ny TGI any amin'ny tribunal d'instance tokony mamakafaky izy manana zom-pirenena vahiny venao. Iny satria raha eny ahoana ny fomba nazahoanao azy tokony
manontany an'izay ny eny amin'ny tribunal d'instance tsy manontany an'izay izy dikan'izay mety misy amin'ireo candidat reo manana double nationalité nalainy an-tsitrapo dia tsy tokony manana zoam-pirenena malagasy tsony fa ny anankiray aloha ho fantatra leo am-perinasa amin'izao fotoana izao dia iny aloha no fantatra